أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Faly tenanay manaritra ny arahaba ho antsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandarana en direct eto amin'ny page Ahmed Mikael. Manaraka an'izany dia tsy mitsahatra antsika midera ny Allah ary mandefa tsodran sy fandriampahalemana ho amin'ny mpaminantsika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
sy ireo fianakaviana akaiky ireo mpanaradia azy ary izay rehetra nanaraka ny sorodalany mandra-pahatongavany andro fitsarana. Inshallah tsika amin'ity andro an'ity dia iresadresaka ilay lohahevitra izay efa nisoratana ao amin'ny en direct dia ireo olona nozon'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Ety ampiandohana ihany koa mialatsiny ny tenako raha ohatra ka matetika mikohaka amin'ny en direct zay ataontsika. Mialatsiny ny tenako raha ohatra ka matetika hikohaka satria tena tratra ny kohaka ny tenako efa misy andro maromaro zay nanomboka tamin'ny androna Aidy tamin'le 6 juin atsika zao efa 21 juin tao anatin'izany kohaka tena mijaly omaly tokony hampianatra ny tenako tao anatin'ny groupe fampianarana zany dia tsy tafavoaka mihitsy ny feo, tsy tafavoaka fa mikohaka foana mandritra fotoana maro zany. Ka ialako tsiny ny en direct antsika efa mandeha 2 semaines tsy misy dia raha mbola tsy hanao en direct androany ohatra ny lasa kivy atsika manaraka lasa tsy misy en direct dia zay no antony tsy maintsy nanaovana an'ity en direct androany ity. Ka ialako tsiny ny fanelingelenina raha maheno mikohaka mafy sady voan'ny sery sady tsy dia salama en forme loatra fa miezaka ny manome fahafaham-po antsika mampita ny fahalalana na dia ao anatin'izany somary trouble kely amin'ny fahasalamana zany ny tenako. Inshallah tsika hiditra ao anatiny fandaharana izay noresantsika fa mialohan'ny idirana an'izany ihany koa atsika manana adidy efa mahazatra antsika isanandro rehefa mandeha amin'ny en direct. Voalohany dia manao j'aime ny en direct antsika, atao j'aime lazao ampiseho olona fa tena mankafy sy mankatia ary mpanaraka n'ity fandaharana en direct ity izay anolorana antsika ireo fahalalana maro samihafa eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Ary rehefa manaraka an'izany dia manao partage ianao, zany hoe ampitainao any amin'ny hafa, aparitakanao any amin'ny hafa, sody amin'ny alalan'iny fanaparitana zay nataonao iny na amin'ny alalan'iny partage zay nataonao. Misy olona anankiray nahazo fahalalana ka niala amin'ny fahazaran-dratsy na nanatanteraka fanompona anankiray zay niresantsika dia isaky n'izy manao an'izany fanompona zany dia miditra amin'ny balance ny asa soanao, misy pourcentage ho anao amin'izay fotoana zay. Ka azakivy ny manao partage, ataovy partage amin'ny groupe messenger, amin'ny groupe WhatsApp, amin'ny page personnelle, amin'ny tsy haiko inona, ataovy partage fa inshallah azahoana fahasoavana zany. Ny farany dia miarahaba manao assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ary efa voalazantsika teto fa rehefa manao salamo zany dia atao feno, zany hoe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zay zany no ataontsika inshallah. Vitantsika zay dia hiditra avy hatrany amin'ny lohahevitra man hum yal'anuhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Iza ireo olona mahazo ozina manokana avy amin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Efa nraisintsika teto talohan'ny Aidy, zany hoe talohan'ny androny Aidy atsika niresadresaka talohan'ny 10 jours voalohany amin'ny volana Zulhijja atsika niresaka teto hoe iza ireo olona nozon'ny anjely, iza ireo olona izay nozon'ny ireo anjely. Zay zany no mila tenenitsika, mila nraisintsika teto hoe iza avokoa ireo olona zay nozon'ny ireo anjely. Nraisintsika ny herinandro manaraka an'iny iza ireo olona anaovan'ny anjely doigt spécial eo amin'ny fiainana. Misy olona 10 no tanisaintsika teto fa ireo olona 10 reo eo ampanaovana an'izany
action na asa izany dia mitsangana ireo anjely manao doa amin'ny Allah azahoany izany fahasoavana lehibe zany. Amin'ny ity androany ity kosa tsika misy olona anankisivy 9 personnes, olona anankisivy izay mpaminany sallallahu alayhi wa sallam mihitsy no nanozina anireto olona anankisivy ireto. Misy olona anankisivy nozoniny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Aoka tsika rehetra hanaraka tsara sy hiaino tsara ireto zavatra zay olazaintsika ireto, satria ireto olona reto dia mahazozina matoa mpaminany nanozina dia ny zavatra zay ataon'izy ireo zavatra tsy manjary, zavatra ratsy, zavatra tsy ahitam-boka tsofa miteraka fahavoazana amin'ny vatany, amin'ny fiainany eto ambony tany sy amin'ny fiainany any ankoatra, satria tsika zanak'olombelona dia manana fiainana anankiroa, ny fiainana eto an-tany fandalovana ary fiainana any ankoatra mandrakizay. Ka anao zany raha voaozina tamin'ny fiainana eto ambony tany dia adinoy ny fiainana mandrakizay fa any amin'ny afobenao, raha sanatria iray amin'reto olona voalaza anankisivy reto inshallah. Mety misy amintsika ato tafiditra anatin'ity na efa nanao an'ity zavatra ty, ka raha ohatra ka ianao anisan'ireo olona zay anatiny manao an'ireto zavatra anankisivy voalazantsika reto dia hiatao lavitra anomboka androany, hiatao lavitra. Raha ohatra kosa anao efa tafanao an'ireto zavatra anankisivy reto dia mangata doa spesialy amin'ny Allah, mibeba amin'ny Allah, manokana andro anankiray hibebana amin'ny Allah ary tsy amerina intsony reto zavatra anankisivy ireto. Izy ireo olona anankisivy izay nozoniny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Voalohany amin'izany azontsika tamin'ny Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu, hadis maropotra dia niteny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam manao hoe la'ana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam arrashi wal murtashi. La'ana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam arrashi wal murtashi. Voalohany sokajin'olona azozina sy efa nozoniny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam dia ireo olona izay manao kolikoly sy mandray ny kolikoly. Zay le teny teto mety misy amintsika ato efa nanao an'izany ka mandana mibebaka raha sendra nanao an'izany. Arrashi wal murtashi, ny olona nanao kolikoly sy ny olona nandray ny kolikoly. Inona natao hoe kolikoly? Ny kolikoly dia raha ohatra ka misy asa zay tsy mendrika anao azaho hipetraka amin'iny asa iny dia lasa anao nanolotra vola amin'ilay mpampiasa na ilay mpanao entretien na ilay mpanao mpangala dossier, dia misy olona mendrika eto tokony ahazo an'ilay posta dia norarana tsy nomena an'ilay olona zay tokony mendrika mahazo an'ilay posta fa le anao tsy mendrika mahazo an'ilay posta nanefa vola dia lasa anao nahazo an'ilay posta, nahazo an'ilay asa, ka amin'izay fotoana zay dia nanao kolikoly ianao satria tsy mendrika anao ilay toerana izay tokony hiasanao ary olon-kafa efa tokony ahazo an'izany toerana zany fa noho ny fanomezanao an'ilay vola dia nandray ilay tompony andraikitra. Amin'izay fotoana zay voaozina ianao zay nanome ary voaozina ilay nandray. Ary maneran'ny tany tsy misy firenena manaiky ny kolikoly, manaiky ny kolikoly, tsy misy firenena. Eto Madagasikara miady amin'izany na dia betsaka aza ireo tompony andraikitra manao an'izany, fa anisany nananganana ny birao mahaleo tena mihitsy mahakasika zany kolikoly zany na bienco
no natsangana eto Madagasikara no ny haratsiany izany kolikoly izany. No ny haratsiany izany kolikoly satria olona mendrika hahazo zavatra anankiray lasa tsy mahazo an'ilay zavatra, fa ianao tsy mendrika indray no lasa mahazo an'ilay izy. Mety iseho ihany koa ohatra hoe isy examen baccalauréat ohatra na BEPC na ihany koa examen amin'ny resaka police, gendarme na examen ihany koa amina tsy haiko inona douane, examen amina zay poste anankiray anaovana examen. De le tompon'andraikitra ao amin'iny toerana iny zany mandray kolikoly, zany hoe misy olona eto nanao examen nahazo note 19/20. Tokony izy nahazonao 19/20 no mipetraka mahazo an'iny poste iny, na olona 10 fotsiny ohatra raisina ao anatin'izany poste zany, na ao anatina vondron'olona zany, ohatra hoe olona 10 ihany. Dia le olona nahazo 19/20 lasa tsy namena am'le poste fa lenao nahazo 6/20 satria nanolotra vola anao. Am'izay fotoan'izay anao no nahazo poste. Dia anao nahazo poste iny nefa tsy mendrika an'iny de kolikoly zay noho ny vola izay natolotra anao. Am'izay fotoan'izay nahazo ozona avy amin'ny mpaminany, na anao izay nanome vola na ilay tompon'andraikitra nandray an'ilay vola, samy voaozona avokoa amin'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Ary araka ny teneniny teo, ny ozona ny mpaminany mandaitra. Ary rehefa anao na zavatra ny ozon'ny mpaminany teto ambony tany raha tsy mibebaka alohan'ny hafatesanao, dia adinoy ny fahasambarana any ankoatra. Dikan'izay zany raha sanatria tsika mety maro 80% tsika mety fananao an'izany resaka kolikoly zany, dia mibeba fa mpaminany ny teny la'ana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ar-rashi wal-murtashi. Mpaminany de nanozina ny olona izay manao kolikoly sy mandray kolikoly. Ary mbola veriko ihany, tsy misy firenena eto ambony tany, tsy misy firenena eto ambony tany manaiky ny kolikoly, fa miady amin'ny kolikoly avokoa ny firenena eto ambony tany. Ary samy manana sampan-draharaha na bureau maleo tena mihitsy miady amin'izany kolikoly zany. Fa indraindray moa tsika eto Madagasikara mety hoe tsy haiko tsy fahatombanana amin'ny resaka inona, dia mety tsy de misy manenjika loatra, fa amin'ny toerana rehetra indrindra any ivelany dia tsy manaiky ny kolikoly io. Ary zay tratra manao kolikoly zany dia migadra mandeha 5 taona 10 taona ny tranomaizina. Fa amin'ny finoana islam nahazozina mihitsy ny olona izay nanao an'izany kolikoly izany. Ny olona faharoa izay mahazo la'ana, zay hoe nozon'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, dia ny olona izay nangala intérêt bancaire na nindram-bola ka nanaiky ny zanabola, ny mpanoratra azy sy ny jorovavolombelona amin'izany. Hadisy azontsika tamin'ny Ibn Mas'ud radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mitantara Ibn Mas'ud radiyallahu anhu fa mpaminany sallallahu alayhi wa sallam la'ana Rasulullah, nandefa ozina, nandefa titiky, nandefa ozina tamin'ireto olona ireto akilo riba, ny olona mihinana ny zanabola. Ny zanabola dia intérêt bancaire, mbola hoazavaintsika izy rehefa avy eo. Wa muwakili, sy ny nampisakafo nampihinana zany zanabola izany, wa shahidihi, ary ny vavolombelona amin'izany, wa katibihi, ary ny mpanoratra ny contrat nanaovana an'izany zanabola izany. Zany hoe ny atao hoe zanabola na intérêt bancaire moa izy filazantsika azy, fa izy io miseho amin'ny endrika maro. Mety anao nandeha nitrosa amin'ny banky, maro amintsika ny manao an'izany, indrindra nareo any andafy, anareo any amin'ny France, anareo any Mayotte, La Réunion,
matetika tratra ny zavatra anareo any Europe miaraka any États-Unis sy ny tara. Matetika na eto Madagasikara koa misy maro manao an'izay. Inona zavatra zay mandalo? Lasa atsika rehefa misy projet andeha ataontsika dia lasa mandeha amin'ny banky mindram-bola. Anao mindram-bola 70 millions efainao 120 millions. Nanao mindrana vola 50 millions efainao 70 millions na 75 millions. Izany zavatra zany dia misy endrika fanararotana ao anatiny ary zay no antsoina hoe intérêt. Zany hoe na inao izy ity zana-bola. Na ihany koa anao mety nametraka vola tao amin'ny banky 70 millions, tsy nikitianao nandritra ny 3 taona na 4 taona, dia iny vola 70 millions lasa niteraka, lasa nisy zanany nandeha. Anao nametraka 70 millions mety lasa 90 millions no azonao rehefa avy. Dia le 20 millions fanampiny iny no antsoina hoe zana-bola, iny no antsoina hoe riba. Na ihany koa raha anao nindrany 70 millions dia naverina 90 millions dia le 20 millions mihoatra iny no antsoina hoe zana-bola. Na ihany koa anao mety nandeha tamin'ny olona tsotra marary mafy ny zanako, misy olona tena io no asany mampindram-bola na mampanjana bola. Misy ny olona asany izy manam-bola, manana 100 millions izy, dia eo an-tanàna misy azy izy no manan-karena, dia mampindram-bola zay olona sahirana izy, indrindra rehefa tonga any ambanimbany vohitra any, rehefa tonga ny fotoana fambolena. Rehefa tonga ny fambolena dia sahirana ny tantsaha, ny mpamboly sahirana. Dia inona zavatra zay ataony? Mandeha mindram-bola amin'ny olona izay mpampindram-bola io, dia mindrana 10 millions izy averina 15 millions rehefa miakabokatra. Mindrana 50 millions ny olona averina 75 millions. Misy olona manao an'izay. Na mety misy olon-tsotra mihitsy, ohatra anao tonga amiko, miteny amiko anao za tena sahirana za io, tena tsisy zanako marary, ohatra zao mba ampitrosa vola 5 millions zao, mba anefako fantrano, anaovako an'izao. Rehefa anao nindrana vola azafady, rehefa nindrana 5 millions taty amiko anao dia za mamaly anao bon, omeko anao 5 millions, fa rehefa mamerina azy anao volana ambony na après 2 mois dia efainao 7 millions. Amin'izay fotoana zay raha nanaiky anao dia le anao nanaiky voaozina, nazozina tamin'ny mpaminany. Le zao nanome fepetra hoe averina anao 7 millions, za le mpampitrosa mahazo ozina, ianao nanaiky nahazo ozina. Ny tsy maintsy misy vavolombelona anankiroa na anankiray eo, dia le vavolombelona niatrika an'izany voaozina. Ary tsy vitan'izany fa le olona nanoratra contrat, satria anao mitrosa dia tsy maintsy soratana izany, dia voaozina avokoa na ny mpanoratra na ny mpijoro vavolombelona tamin'ny zavatra zay nataonao, na ianao le nitrosa na ilay mpampitrosa, samy mahazo ozina avy amin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam avokoa. Ary izay le tena teo hoe anao mindram-bola dia tafiditra ao anatin'izay, ary tadidio tsara. Na le ray taloha le resaka terentsika teo hoe kolikoly, na le ty resaka zana-bola ty dia tsy mitondra fahasoavana eo amin'ny fiainanao. Matoa zavatra nozony ny mpaminany dia tsy misy fahatsarana eo amin'ny fiainanao. Tsy misy fahatsarana eo amin'ny fiainanao. Na ezaka anao hiteny hoe io anoko afaka business, dia rehefa avy eo averina ko ohatrohatro, tsy mitondra fahatsarana eo amin'ny fiainanao, satria misy karazana fanararaotam-pahefana na abus de pouvoir ao anatiny, satria manam-bola ny olona manararaotra ny tsy fisianao dia ampiakariny. Fa ny finoana islam misy lalàna ny fitrosana. Amin'ny finoana islam misy lalàna ihany koa. Raha anao tianao business, amin'ny banque islamique misy an'izany, raha anao tianao business dia lasa anao mindram-bola amin'ny banque islamique, dia averinao mitovy amin'le nalainao teo, fa kosa mizara bénéfice nareo ao anatin'izay. Io mbola misy lalàna mame an'izany amin'ny finoana islam, izay ekeny finoana islam izy amin'izay fotoana zay. Zay ny olona faharoa izay voaozina, vonozony ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam
dia ny olona mpanjana-bola na ilay nanjanaka na ilay nitrosa na ilay mpijoro vavolombelona na ilay nanoratra ny contrat tamin'izay fotoana zay. Ny olona fahatelo izay nozony ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia anisany efa miparitaka ankehitriny ny maneran-tany ity iray fahatelo ity. Tatitra izay azo tamin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam izay niteny izy manao hoe la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam almutashabbihina min arrijali binnisa walmutashabbihati min annisai birrijali. Mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia nanozina ireo lehilahy maka endrika vehivavy sy ireo vehivavy maka endrika lehilahy. Izany hoe mpaminany dia nanozina ireo sarim-bavy sy ireo sarin-dahy. Averiko fanondroany, mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia nanozina ireo sarim-bavy sy ireo sarin-dahy. Zany hoe ny lehilahy anankiray mitafy lamban'ny vehivavy na maka endrika ny vehivavy na mitafy ireo zavatra natokana ho an'ny vehivavy. Ohatra, ny lehilahy anankiray anao lehilahy kavina natokana ho an'ny vehivavy nefa anao mikavinila na anao manao kavina anankiroa, anao amin'izay fotoana zay fa maka endrika inona vehivavy. Na anao manao jipo efa maka endrika vehivavy ianao amin'izay fotoana zay. Na ihany koa anao manao zavatra izay tovizanao amin'ny vehivavy, mandeha mitaly ianao na mirandrana, volonao ataonao lavabe dia mitaly ianao, zany spesialy ho an'ny vehivavy. Lasa nanao le fakana endrika fotsiny efa fahazahoana ozina amin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Mbola maka endrika zany dia mba alao sary an-tsaina raha tena sarim-bavy tokoa ianao. Le fakana endrika tenen'ny mpaminany efa nozoniny, zany hoe lehilahy anankiray izy tsy sarim-bavy fa naka endrika fotsiny endrika vehivavy. Zany hoe ohatra sanatria zaho zao ty navy zany dia nandoaka sofina, nandoaka orona, nanao kavina anankiroa, nanao orona, nitaliko voloko, nefa zaho tsy sarim-bavy sanatria zaho tsy pede, zaho tsy pelaka, tsy inotsino, fa le fakako endrika ny vehivavy zay fotsiny efa azahoako ozina, efa nozony ny mpaminany. Dia mba alaivo sary an-tsaina zany raha ohatra ka hoe tena sarim-bavy tokoa zao, dia ohatriny ahoana ny ozina zay mety azoko amin'izay fotoana zay. Ohatran'izany ihany koa ny vehivavy, misy ampahany vehivavy manao short mandeha eny an-dalambe. Short zany dia tsy ho an'ny vehivavy zany. Misy vehivavy mandeha eny an-dalambe manao short, tsy endrika ny vehivavy zany. Na misy zavatra natokana ho an'ny lehilahy dia vehivavy iny nanjary naka endrika n'izany lehilahy zany, indrindra moa fa lasa tena hoe sarin-dahy tokoa izy ohatra. Zany hoe sanatria manao lesbienne izy miaraka amin'ny vehivavy namany mitovy aminy fa tsy nakatia lehilahy. Vao maika ozina ambonimbony ilay ozina zay nitenenitsika teo, fakana endrika fotsiny efa ozina, indrindra fa raha tena nataonao marina hoe ianao lehilahy be io nivadika vehivavy na ianao vehivavy io nivadika lehilahy. Zany zavatra zany dia voaozina ny finoana Islam, ary tsy misy finoana eto ambony tany manaiky ny lehilahy samy lehilahy hifanambady na vehivavy samy vehivavy hifanambady. Finoana teneniko hoe hafa fiangonana sasany, fa finoana ao anatin'ny boky masina rehetra zay tonga teto ambony tany, na Torah io, na Evanjily io, na Coran io, na Salamo, na Zabory io, samy tsy nanaiky an'izany fanambadian'ny lahy samy lahy, ary tsy nanaiky fanambadian'ny vavy samy vavy zany. Averiko indray mandeha, finoana teneniko eto fa tsy fiangonana, satria misy ampahany amin'ireo fiangonana manamasina an'izany. Tsy idirantsika zany, tsy itsikera, tsy fiangonana antsika
ary tsy anjarantsika miresaka an'izany fa raha mbola finoana tonga teto ambony tany tsisy manaiky an'izany satria efa samy nahafantatra ny loza lehibe nahazo ny Sodome sy Gomora, tanàna ny mpaminany Lot alayhi salam, izay nisy vahoaka tsy manjary indrindra teto ambony tany, lehilahy mifankatia amin'ny lehilahy, vehivavy mifankatia amin'ny vehivavy. Izy ireo no namorona an'izany fahavetavetana voalohany zany ka nosaziny Allah tamin'ny sazy mahery vaika anankiroa. Ny sazy voalohany dia nandefasany tompo Allah subhanahu wa ta'ala orana vato avy amin'ny afobe, orana vato avy amin'ny afobe, wa amtarna alayhim hijaratan min sijillin mandud, ary nalefanay hoy Allah orana avy any an-danitra izay hoe orana vato avy amin'ny afobe mandoro vatan'izy ireo. Sazy faharoana nazon'ny Sodome sy Gomora fa ja'alna 'aliyaha safilaha, teneniny Allah navadikanay n'izany tanàna zany ka ny ambany navadikanay eo ambony. Zany hoe ohatrantsika manendy atody reny, alainao le ato ambany avadikanao ambony, maty tao avokoa izy. Ka izany zavatra zany dia voarara mahavoan'ny sazy raha sanatria re tompoko misy tamintsika efa nanao an'izany, nanaka endrika fotsiny tenintsika dia mibeba amin'ny Allah mba tsy ho pertanao amin'ny hoavinao any ankoatra, satria eto ambony tany no anomananao ny hoavinao any ankoatra. Ka ho an'olona izay nanaonao resaka sarim-bavy ankehitriny efa maro ato amin'ny Facebook, tsy manenjika n'olona tsika fa miteny fotsiny ato amin'ny Facebook. Tato rehefa tia ahazo j'aime maro izy, rehefa tia ahazo partage maro, rehefa tia lazalaza izy dia manao blague, dia manao lehilahy be zao manao endrika vehivavy, dia lasa izy manao blague, manao sary vehivavy sy ny tariny. La hawla wala quwwata illa billah. Amin'ny islam zany tsy mety. Hevitry ny finoana islam teneniko eto tsy miditra amin'ny finoana hafa, fa ny finoana islam no teneniko haram, tsy azo atao même blague. Atsika miblagy na misangisangy amin'ny zavatra ekeny lalàna, fa tsy misangisangy amin'ny zavatra tsy ekeny lalàna. Zany hoe atsika manao blagy amin'ny zavatra ekeny lalàna, vehivavy, lehilahy, fa tsy misy hoe vehivavy manao sarim-bavy mba azahoana j'aime, azahoana partage, tsy haiko inona no azahoanao azy, na ny vehivavy koa izy amin'ny blagy ataony dia manao endrika ny lehilahy, dia lasa izy manao ohatra ny lehilahy. Non, tsy ekena zany. Islam teneniko eto, mbola teneniko foana ny finoana islam. Za tsy mijery zay finoana hafa zay manaiky an'izany, fa ny finoana islam dia tsy manaiky an'izany. Même ny fitafianao lamban'ny vehivavy fotsiny efa azahoanao ozina amin'ny finoana islam, nozon'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Eny fa hatramin'ny lehilahy manao peratra volamena ohatra, na manao zavatra volamena eny amin'ny vatany efa tsy azony atao zany, satria volamena natokana ho an'ny vehivavy. Amin'ny islam volamena natokana ho an'ny vehivavy. Zahay lehilahy tsy mahazo mitafy volamena, na manao peratra zany tsy azonay atao peratra volamena, na montre tsy azonay atao montre volamena. Zay zavatra ataonay, ary zay tsy mahazo miravaka satria ravaka natokana ho an'ny vehivavy. Zay zavatra rehetrarehetra zay dia amin'ny finoana islam. Ka mitandremantsika raha sanatria efa samy nanao an'izany, sanatriavina zany, dia mibebaka malaky mba tsy ho tratry ny fihozozona avy amin'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Ny olona fahaefatra, nozon'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam maro amin'ny vehivavy ihany koa dia tratrany ity zavatra ty ihany koa. Ity tena betsaka ny olona zay manao an'ity ary nahazozona tamin'ny mpaminany. Averiko indray mandeha raha sendra tafanao an'ity ianao, beba malaky. Olona fahaefatra la'ana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-wasila wal-mustawsila,
mpaminany sallallahu alaihi wasallam nanozina ny olona mirandrana na mitaly amin'ny postisy na ilay mpitaly na ilay notaliana, samy mahazozina amin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Averiko volo fahandroany, mpaminany de nanozina ny vehivavy na lehilahy koa mety manao an'izany ny taly amin'ny postisy na ilay nitaliana, zany hoe norandranana, na ilay mpirandrana, samy voahozina avokoa. Ohatra, anao vehivavy mahay mitaly, mahay mirandrana, hainao io mashallah, manao namenjanahary fahaizana amin'izany, ka nisy olona jiraninareo na mpifanolo-bondiridrina aminareo tonga teo aminao, andro ty bonne année, andro ty 26 efa akaiky zao, mba tianao manjamanja zao anatin'ny 26 ty, de mividy postisy izy paquet raiky de noetiny iny tiako ny azafady mba talio, tsy anao le manao azy, tsy anao le taliana, tsy anao le mirandrana, tsy anao le atao postisy, fa izy miteny mba talio satria anao mahay mitaly. Am'izay fotoana zay raha ianao mahay mitaly iny nanaiky nandeha nitaly ilay postisy de fa voahozina anao, tsy anao le randranana, tsy anao le taliana, fa anao mitaly. Dikan'izay le anao mitaly sy le anao taliana samy mahazozina avokoa. Amin'ny Islam ny postisy haram, ary tsy vitan'ny haram foana fa mahazozina ny olona mitaly amin'ny postisy. Tafiditra ao anatin'izany zavatra tenenina zany avokoa ny postisy, ny tissage, ny perruque, izy telo de samy tafiditra ao anatiny. Postisy, tissage, perruque, de voahozina. Mipetrahanao amin'ny volo voajanahary nomenanao, matoa volo io nomeny Zanahary anao, na ngita, na malama, na fohy, na lava, ino hitan'ny Zanahary mendrika anao, aza menatra amin'ny zavatra nomeny Zanahary anao. Soyez fier, mila fier anao hoe raha ohatra ka misy lehilahy tsy tiany anao de mbo misy hafa mitia anao, aza mieritreritra hoe handehanao inona moa izy ty, postisy, satria tonga ny fety, matetika fety anaovan'olona an'ireny. Ary en plus n'izany koa tsy vitan'ny sasany manao postisy io fa par couleur, zany hoe mavo, mena, maitso, volomparasy, tsy haiko iny, karazany anao mahita azy avy lavitra arc-en-ciel, volom-lohanazy iny arc-en-ciel, de zay zavatra zay hitanao avy lavitra, iny ty Zanahary, na mahita azy boka lavitra ry, iny ty Zanahary. Ireny zavatra reny dia voarara, tsy vitan'ny voarara foana tenentsika teo fa voahozina. Voahozina ny olona mitaly na mirandrana amin'ny postisy na mirandrana amin'ny tissage na mampiasa perruque, izy telo reo de voarara ary voahozina. Teneniko teo mety misy amintsika ato efa tafanao an'izany sanatria de ndana mibebaka amin'ity alina ity, fa tsy fantatra sao de ty no alina farany iainanao eto ambony tany. Ny olona fahadimy, ny olona fahadimy no zonony mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia hadisy miteny la'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-musawwirin. Mpaminany sallallahu alaihi wasallam de nanozina ireo olona mpanao sary sikotra na sary vongana. Mpaminany de nanozina ireo olona mpanamboatra sary vongana na sary sikotra. Ary tena pariny voateny ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam amin'ny hadisy manao ny olona voasazy
betsaka indrindra amin'ny sazy mahery vaika any ankoatra amin'ny hafobe dia ireo mpanao sary vongana na mpanao sary sikotra. Ny olona mahazo sazy lehibe indrindra amin'ny andro farany ao anatin'ny hafobe tenen'ny mpaminany dia ireo mpanao sary vongana na mpanao sary sikotra. Mpanao sary vongana na sary sikotra amin'ny finoana islamo, amin'ny islamo foana tenenitsika eto so dia misy olona sanatria izy tsy islamo dia mahita an'izany dia lasa hanao ataky na zay tsy miteny finoan'olo-kafa fa ao anatin'ny finoana islamo ihany no teneniko. Amin'ny finoana islamo dia voarara ny manamboatra sary vongana ary voarara ny mametraka azy ao an-trano ary voarara ny mivarotra an'izany, voarara ny mividy amin'izany. Satria nahoana? Satria ny sary vongana na sary sikotra moa mitovitovy ihany, sary vongana sy ny sary sikotra na sary vongana, izy io dia raha apetrakanao ao an-tranonao dia voalohany anjely ny famindram-po dia tsy miditra ao anatin'ny tranonao. Satria mpaminany teny amin'ny hadisy hoe trano anankiroa tsy idiran'ireo anjely ny famindram-po, malaikatu rahma. Ireo anjely ny famindram-po dia tsy miditra amin'ny trano anankiroa, trano misy alika sy trano misy sary vongana na sary sikotra. Tsy idirantsika le misy alika satria tsy sujentsika eto, fa le sary sikotra na sary vongana. Io sary vongana io raha apetrakanao ao anatin'ny tranonao dia tsy miditra ao aloha voalohany ireo anjely mitondra famindram-po zany voalohany zay. Faharoa, amin'io tranonao io dia tsy alany fanahy ratsy, satria iny sary vongana namboarinao iny no itoerany fanahy ratsy. Zany hoe fanahy ratsy na djinn na shaitan na inona dia ao anatin'ny sary vongana namboarinao iny ao no itoeran'izy ireo mandritra ny fotoana hipetrany ao anatin'ny tranonao. Indraindray anao manokatra toilette dia shaitan mivoaka avy amin'ny toilette miditra direct anatin'ny sary vongana iny ao. Zay mahatonga indraindray rehefa misy sary vongana amin'ny plasy misy anao dia anao mipetraka eo tsisy olona ohatran'ny maheno zavatra anao, ohatran'ny tsy tranquille anao, fanahy ratsy mivezivezy amin'ny zavatra. Ary teneniny mpaminany sallallahu alaihi wasallam, inona mahatonga an'izy ireo olona mpanao sary sikotra na sary vongana ireo no voasazy amin'ny sazy mahery vaika indrindra amin'ny andro farany? Satria rehefa tonga ny andro farany dia teneniny tompo Allah amin'izy ireo hoe ianao nanamboatra an'ity sary vongana ity dia ampidiry fanahy, ampidiry roh fanahy ao anatin'io sary vongana io. Nefa tsy ho vitanao velively ny aninona handeha hapiditra fanahy ao anatin'izany sary vongana izany. Ka rehefa tsy vitanao ny napiditra fanahy amin'ny sary vongana dia sazy mahery vaika ho azonao amin'ny Allah. Ary ianao efa voaozina teto ambony tany, ka rehefa voaozina ianao dia tsy manjary ny fiainanao any ankoatra. Raha tsy sanatria hoe efa nibebaka ary nitsahatra tamin'ny fanamboarana sary vongana, zay ianao vao mahazo inona, mety hahazo paradisany Allah taorian'izany sary vongana izany. Zay no inona misy manontany ato hoe fazila olida, inona zany sary vongana zany? Ny sary vongana dia statue zany, zay no antsoina hoe sary vongana. Statue na statue-n'olombelona na statue na zavaboary, zava-mananaina io dia tafiditra ao anatiny zay sary vongana izay. Zay no inona fahadimy. Ny fahaenina dia mpaminany sallallahu alaihi wasallam niteny amin'ny hadisy manao hoe la'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallil wal-muhallal lahu. Zany hoe mpaminany nanozona ireo olona nanao nikah, antsoina hoe nikahu tahlil. Inona no antsoina hoe nikahu tahlil? Zany hoe fanambadiana, antsoina hoe tahlil no anaran'ny fanambadiana. Inona zany fanambadiana tahlil zany? Ny fanambadiana tahlil
raha ohatra ka misy mpivady anankiroa nanome nisy lehilahy anankiray ohatra zao nanome any vadiko toalaka intelo mazava ho azy amin'ny Islamo raha vao nanome toalaka intelo anao any vadinao de tsy azonao intsony ny manambady an'iny vehivavy iny raha tsy efa nanambady lehilahy hafa izy, de ny saraka amin'iny lehilahy hafa iny zay vao niverina amin'ny fanambady anareo. Zay lalànan'ny Islamo. Raha ny mpivady ny saraka intelo, zany hoe nanome toalaka intelo ny lehilahy anankiray amin'iny vehivavy iny, de tsy azon'iny lehilahy iny iverenana intsony iny vehivavy iny raha tsy efa manambady olo-kafa, de ny saraka tamin'iny olona iny dia miverina amin'ny fanambady izy ireo aorinan'izay. Inona amizay no antsoina hoe nikahu tahlil, fanambadiana antsoina hoe tahlil. Ny fanambadiana tahlil dia raha ohatra ka zao zany nanome toalaka ny vadiko intelo, efa fantatro hoe fa tsy azoko atao intsony ny manambady iny vadiko iny satria efa nisaraka intelo. De inona ny zavatra zay ataoko? Maniraka olona zaho handeha hanambady an'iny vadiko iny, de rehefa aveo après 2 jours 3 jours misaraka mba ahafahako miverina manambady an'iny vadiko iny. Zay no antsoina hoe nikahu tahlil. Zany hoe zaho nisaraka amin'ny vadiko nanome azy toalaka intelo, tsy azoko atao intsony raha lalàna Islam no miverina amin'iny vadiko iny. De tapa-kevitra zaho manao fikafika amin'ny olona anankiray, ohatra hoe mety namako, de sy ny aleko izy mandanonao mandeha manambady amin'ny madamako. De rehefa manambady aho tsy kitianao izy, tsy miaraka matory ianareo, fa eo créenao problème, de omeo toalaka izy tonga de misaraka anareo rehefa aveo. De rehefa aveo tapitra ny aida na fotoana zay fiandrasany, de miverina manambady an'iny vadiko iny zao. Na ihany koa rehefa za nanome toalaka intelo, nefa le vadiko zay nahazo toalaka intelo iny mety mbola te hiverina amiko, de lasa izy manambitamby lehilahy hafa mandeha manao fanambadiana, zany hoe manambady azy, dia créer problème, de misaraka reo de mba ahafahany miverina amiko. Zay no antsoina hoe nikahu tahlil. Ka io ka anankiroa io de teneny ny mpaminany la'ana Rasulullah, mpaminany de nanozina le olona izay. Raha ohatra ka zaho zany nanome toalaka intelo de zaho mila merina amin'ny vadiko, de nozon'ny mpaminany zaho ilay naniraka an'le olona sy le olona nanaiky nirahako. Zaho le mpaniraka sy le olona nanaiky nirahako nandeha nanambady amin'ny madamo, de créer problème rehefa hoe misaraka malaky mba ahafahako miverina amin'ny madamo. Zahay roa le nanao cinéma dia voaozina. Na raha ohatra ka madamo sy le lehilahy ray no nanao an'izany cinéma zany, de izy roa no voaozina. Na raha zay telo koa mety manao cinéma, zaho miresaka amin'olona, madamo koa efa au courant, dia matao nikah reo, de vita créer problème, de aveo misaraka de miverina ty amiko. Zay olona ao anatin'izany koa zany samy voaozina ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, satria ny fanambadiana sy ny fisarana de tsy kilalao amin'ny finoana Islam. Na ianao manambady na ianao misaraka, tsisy hoe manambady ianao de eo tsy metimety anao madama omenao toalaka, de miverina manambady omenao toalaka, lasa kilalao le izy. Saziny Allah subhanahu wa ta'ala na ary nozony ny mpaminany raha sendra manao an'izany nikahu tahlil izany. Haram, tsy azo atao zany, ary voaozina zay olona manao an'izany. Zay no numéro 6 tamin'ireo olona nozony ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Ny olona fahafito nahazozina ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam dia la'ana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an-namisa wal mutanammisa. Mpaminany sallallahu alayhi wa sallam de nanozina ihany koa indrindra ireo vehivavy izay mikiky sy manala volomaso. Mikiky sy manala volomaso. Eto zany
na le olona manala volomasony na mampanala volomaso. Zany hoe io volomaso afa hoe raha sanatria ohatra hoe andronao ty feno volo de mba esorina iny satria zavatra tsy naturel zay. Na ihany koa vehivavy sanatria sendra nisy volombava, misy ampahany amin'ny vehivavy somary maniry volombava eto na eto, reny afaka esorina satria vehivavy tsy tokony mendrika misy an'izany volombava zany, ary mety mahamenatra azy raha misy an'izany satria zavatra somary hafahafa izany. Fa ianao mihitsy ohatra nazazo ty zao somary bebe volomaso ty, nataoko nikikisako, nataoko trasy kely ohatra zao eto sy eto, iny de nahazozona satria nanova zavatra zay nataony Allah subhanahu wa ta'ala. Maro amin'ny fotoana zay misy antsika zao io ny vehivavy mikiky volomaso, zany kikisany reto atao style tsy haiko na misy tapatapahana kely zay tsy haiko, zay izy foana fa mahay style zay tiany tao. Misy efa naturel fa misy ndray ny olona mihitsy, misy olona be volomaso, misy ny olona tsisy volomaso, misy ny olona antonona ny volomaso, fa misy le olona mihitsy volomasonazy normal kikisany esorony mihitsy lasa tsisy volomaso izy. Na ihany koa amboariny style ataony mahikely le style ny volomasony, na tsy haiko inona zay izy foana mahay azy hoe mba ho style ho lasa manjamanja, ho lasa tsy haiko inona. Enao raha ohatra ka misy ny déborde ny volomasonao de azonao atao manala zay midéborde. Zay midéborde amin'ny volomasonao mety misy lasa ambony aty na mety misy lasa ambanimbany aty de afaka esorinao reny, roa telo efatra dimy tsy mihoatra amin'ny folo izy reny, esorinao tsy mihoatra amin'ny folo. Fa raha ohatra ka tia mihitsy no asianao trasy ohatra de voarara ny finoana islam ary voarara ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, ary tsy vitany hoe voarara fa nandefasany ozona mihitsy izay olona nanao an'izany zavatra izany. La'ana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an-namisa wal mutanamisa, ny mpikiky volomaso zay nampikikisana azy. Zany hoe mety tsy anao ihany koa no mikiky volomaso mitovy amin'le olona inona zay nanao postisy, mety tsisy no manao an'le postisy fa izy no nitaly an'le postisy voaozona. Ohatran'izay ihany koa ny manala volomaso, mety tsy le volomasonao no esorina fa ianao no nampanesorina an'le volomaso, de ianao zany tafiditra anatin'izay inona olona voaozona izay. Dikan'izay raha voazavatra no zon'ny mpaminany, anao aza manaiky miara-mipetraka na manatanteraka ny zavatra iny, na de tsy aminao aza no hanaovana an'izany zavatra izany. Fahavalo, ny olona fahavalo de teneny ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam no zoniny ihany koa ireto olona anankiroa reto. Ny olona no zoniny mpaminany ihany koa amin'ity hadisy iray ity, vehivavy ohatra nandeha namangy fasana, na ihany koa vehivavy rehefa tratra ny fahoriana ka lasa mikapokapoka vatany no sady tsy mahay ampanginina na nanasola ny volony na nandrovitra ny lambany. Averiko fandroa, ny vehivavy ato misy mantany ka antsika mba manano karasa tsy manino amin'ny lehilahy, le teneniko eto le manao volomaso na lehilahy na vehivavy samy voaozona avokoa, na lehilahy na vehivavy samy voaozona. Izy ty tsy misy na lehilahy koa misy mitaly postisy koa fa voaozona avokoa, samy voaozona avokoa izany rehetra zany. Ka le tiantsika tenenina eto amizay le ray fahatelo, ray fahavalo dia ny olona rehefa tratra ny fahoriana ka miikika mafy tsy hay ampanginina no sady mandrovondrovotra lamba i tonga de vity ny lambany. Misy vehivavy tonga de alainy volony solaina tsy haiko inona, ireny rehetra reny de voaozona ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Na ihany koa mikapokapoka vatana na mikapokapoka tarehy noho ny fahoriana zay mahazo azy.
mpaminany sallallahu alayhi wa sallama dia nametraka hadisy mazava amin'izany hoe mpaminany dia nanozina ary nandrara ary nankahala ny olona rehefa tratrany n'izany fahoriana zany dia mikapokapoka amin'ny vatany, mandrovotra ny lambany ary manapaka ny volony, tsy azo atao. Ary izay indrindra no antony amin'ny finoana Islamo voarara ny vehivavy mandeha mandevina. Tsy azo ataon'ny vehivavy amin'ny Islamo mandeha mandevina fa izy mijanona ao an-trano. Satria nahoana? Satria ny vehivavy raha andeha andevina dia ranomaso tsy mety vita, mety ho ritra mihitsy ny ranomaso ny mandram-piverenana avy any am-pasana. Zay nahatokany Islam lehilahy ihany no mandeha mandevina. Mba tsy hisiany izay zavatra izay, azon'ny lehilahy atao sy azon'ny vehivavy atao ny manao mandeha mamangy fasana, saingy condition tenen'ireo manam-pahaizana hoe rehefa mandeha mamangy an'izany fasana zany ny vehivavy anankiray dia fadio so dia hitomany, hikapokapoka vatany na anao le zavatra zay tenentsika teo. Fa voaozina ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallama izany toe-javatra izay nataony izany. Voaozina ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Rehefa manam-pahoriana anao dia anao mahazo mitomany, mahazo malahelo, afaka ataonao ny zavatra rehetrarehetra, fa ny vavanao tsy miteny afatra zavatra, feno fankasitrahana ny Allah, ary ny fihetsika izay asehonao dia fihetsika feno fankasitrahana ny Allah subhanahu wa ta'ala, fa tsy sanatria fihetsika izay mamoa fady, izay mampiseho toy ny fanaon'ireo olona talohan'ny finoana Islam tamin'ny vanim-potoana ny habadoana. Zay dia voarara amin'ny finoana Islam. Ny olona fahasivy farany voarara no sady nozony ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam dia mahakasika ny toka. Mahakasika ny toka. Mpaminany sallallahu alayhi wa sallam ny teny amin'ny hadisy manao hoe la'ana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fil khamr 10. Mpaminany dia nanozina olona 10 izay mpikirakira ny toka. Zany hoe olona 10 izay mpikirakira na ihany koa mpanamboatra n'izany toka zany. Iza daholo ireo olona reo? Voalohany, la'ana al-khamr. Voalohany aloha le khamr mihitsy, zany hoe ilay toka mihitsy efa nozony ny mpaminany. Tadidio tsara fa ny toka loto najisy amin'ny finoana Islam. Averiko fandroany ny toka amin'ny finoana Islam dia najisun. Raha voa lambanao zany toka zany na labiera na tsaiko inona ka voa lambanao dia inona zavatra tsy maintsy ataonao? Tsy maintsy andeha sasanao, fa tsy azonao anaovana soala ny lamba zay nipitian'ny toka. Mitovy ny lamba nipitian'ny toka sy ny lamba nipitian'ny pipi. Mitovy ny lamba nipitian'ny toka sy nipitian'ny amany na pipi. Samy tsy azonao entina manao soala, fa tsy maintsy sasana avokoa izany. Ka tadidio fa toka loto ka nozony ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam amin'ireo 10 reo. Voalohany ny toka la'ana al-khamr. Mpaminany dia nanozina ny toka. Zavatra nozony zany tsy misy fahasoavana ao anatiny. Faharoa, washaribuha, ny pisotro toka. Ny pisotro toka. Voalohany ny toka nozony, faharoa ny pisotro toka. Washaribuha wasaqiha, dia ilay mpanolotra serveur na serveuse ny toka. Wasaqiha, zany hoe ny serveur na serveuse ny toka. Zany hoe anao efa tafiditra ao anatin'izay. Wa ansiriha, ary ireo olona mpanamboatra azy, mpipotsipotsika fary, mpipotsipotsika tsaiko inona voaloboka dia avadika divay dia mivadika toka tsaiko, le mpanamboatra azy iny dia
anatiny tafiditra ao anaty wa asiriha wa mu'tasiriha de zay olona mikirakira ny varotra niny ohatra anao manana fary ny varotra amin'ny usine mpanamboatra toka efa nahazozina anao am'izay fotoana zay na anao voalobokanao nidoroboka be vokatra na midinao tamin'ny usine mpanamboatra toka efa tafiditra anatin'ny nahazozina anao am'izay fotoana zay wa hamiliha ny olona milanja an'izany toka zany na ihany koa transporteur ny zany toka zany ohatra toka io avy amin'ny trano ty de ndeha ampidirina anatin'ny inona anatin'ny tomobile de anao nilanja barika na nilanja kazo am'izany toka zany nampidirina anatin'ny miala amin'ny magasin ato mandeha amin'ny anatin'ny inona moa izy ty anatin'ny tomobile efa tafiditra nahazozina anao am'izay fotoana zay wal mahmulatu ilay ary zay olona nanaterana n'iny toka iny zany hoe ilay nilanja azy sy ilay tompon'ny tomobile nitondra azy ary ilay nanaterana n'ilay toka dia samy voaozina avokoa wa bai'uha ilay mpivarotra n'le toka zany hoe olona anankiray io no asany mivarotra n'izany toka zany voaozina izy wa mushtariha ary ny olona nividy ny toka ny mpividy ny toka tsy voatery izy no nisotro toka fa irana izy ny rana ohatra anao androany ndao vidio toka koa zao kazo roa de nao aveo meko 100,000 francs anao iny karamanao de na eny 100,000 francs iny lasa ny azakazaka mividy toka nandesinao kazo roa tsy nisotro anao tsy naninona fa anao fotsiny nividy azy de naterinao tao amin'ny trano zay ireven'ireny olona reny de anao rehefa aveo na 100,000 francs zany hoe am'izay fotoana zay dia efa voaozina anao na de tsy nisotro toka fa nandeha nividy an'izany toka izany ary tsy vitan'izay ihany koa wa akil thamanuha ary ny olona nihinana ny vidiny toka zany hoe mety misy bara anankiray na olona hainao tsara fa vola amin'ny pochiny ao vola ny toka zay nividiny de nanome an'iny vola iny anao izy de niraisinao izany vola zany nandeha nampinaninao vady aman-janakao na nandeha nividinao lambanao na tsy haiko nataonao zavatra anankiray le anao naka an'iny vidiny toka iny efa voaozina avokoa maromaro ny voaozina amin'io toka io tena mpaminany amin'ny hadisy maropotra io mpaminany nanozina ny toka nanozina ny mpisotro azy nanozina ny inona moa izy ty serveur sy serveuse n'izany toka zany nanozina ny mpanamboatra azy le mpamolavola azy mpampiditra anaty tavoahangy sy ny tariny nanozina ihany koa ireo zay nivarotra tamina société mpanamboatra toka ary ny olona nibata an'izany namindra azy avy amin'ny magasin nandeha anaty tobile ary tsy vitan'izay fa le olona nanaterana an'le toka ary tsy vitan'izay ihany koa fa ireo mpivarotra toka ireo mpividy toka ireo nampiatrano ny toka mety misy olona hoe tonga namangy anao izy ireo de anao tsy misotro toka de niteny rangamba irevirevy kely de ao amin'ny tranonao na mpiatrano mpisotro toka anao na de tsy misotro toka voaozina tsy vitan'izay ihany koa mety napindrana veranao mety hoe tsy tao anatin'ny tranonao reo nirevy fa teo atokotany na tamin'ny lalana de sendra nisy tsy ampy ny veran'izy ireo na tsy ampy ny zavatra ireven'izy ireo de nindrana mba hampindra amin'ny vera anankitelo aminao any de nomenao vera anankitelo andeha isotroan'izy ireo toka tadidio fa na de tsy nisotro toka anao tsy naninona fa le fampidramanao vera azy reny de fahazahoanao ozina amin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam ary ny olona mpividy azy ary tenentsika ihany koa de ireo olona zay nihinana ny vola na vidin'le toka de samy mahazo ozina avy amin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam avokoa mavesatra izany lana na ozina tamin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam izany
zay no ireo olona sivy tenenitsika teo mahazo ozona amin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam izay nozoniny tamin'ny andro fahavelony ka mijanona io ozona io ka raha ohatra ka voaozona teto ambony tany ianao dia tadidiko tsara baibay ny fiainanao any ankoatra raha tsy hoe ny bebaka anao tamin'izay fotoan'izay. Ary mahakasika an'ity toka ty teneny ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam izay olona nisotro toka, zany hoe ny olona nisotro toka ka tsy nibebaka tamin'ny Allah dia ao anatin'ny 40 andro izany olona izany, ao anatin'ny 40 andro nisy Allah izay ataonao tsy raisiny Allah. Ho an'olona izay nisotro toka ao anatin'ny 40 andro tsy raisiny Allah ny soala sy ny fanompona izay ataonao. 40 andro mba alay fisaran-tsaina raha ao anatin'ny 40 andro iny amin'izay anao no maty, zay fanompona ataonao zero, zay zavatra ataonao zero tsy raisiny Allah. Raha sendra maty anao anatin'ny 40 taona nisotroana toka dia mba aiza toerana zay misy anao, ka mila mitandrina. Ary teneny ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam zay olona nisotro toka teto ambony tany ka tsy nibebaka tamin'ny Allah dia rehefa ao amin'ny paradisa, raha ohatra ka sendra tafiditra amin'ny paradisa izy dia tsy mahazo anjara tokany any amin'ny paradisa. Eto gaga antsika maheno an'izany, misy anjara tokany antsika any amin'ny paradisa. Oui, ao amin'ny paradisa dia misy renirano anankiefatra. Renirano voalohany dia renirano mahazatra antsika, rano mamy mahafinaritra. Misy renirano ronono renirano faharoa, misy renirano tantely fandrama, ary misy renirano toka. Fa toka io tsy mitovy toka amintsika ty manarisaina, fa toka ladhatul lisharbi, zany matsiro mahafinaritra. Ka zay olona nisotro toka teto ambony tany tsy nibebaka tamin'ny Allah, raha sendra tafiditra amin'ny paradisa izy dia tsy misy anjara tokany any amin'ny paradisa. Ngataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala tsika samy ibebaka amin'ireo fahotana anankisivy izay nitenenitsika ty roa, raha sendra efa nanao an'izany. Raha mbola tsy nanao an'izany dia atao lavitra. Averintsika izy teo en résumé, ireo olona anankisivy izay nozoniny ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Voalohany dia ireo olona mpanao kolikoly sy mpandray kolikoly, zany hoe manao kolikoly, corruption sy izay olona nandray an'izany zavatra zany, na tompona andraikitra ambony izy na inona izy ka nanaiky nandray ny kolikoly na vola zay natolotra anao nefa anao tsy mendrika an'izany toerana zay azonao zany dia voaozina anao zay fotoana. Faharoa ny olona mandray na mihinana ny zanabola na ihany koa ny riba, intérêt bancaire, na ny mpampindram-bola raha ohatra ka misy amboniny zavatra zay ataony. Ny fahatelo zay voaozina ny mpaminany dia ireo olona makata lehilahy makatahaka vehivavy sy ny vehivavy makatahaka lehilahy, zany hoe manao resaka sarim-bavy sy ny sarin-dahy. Voaozina, ary tena voaozina ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam mitafy lamban'ny vehivavy na ny vehivavy mitafy lamban'ny lehilahy. Zay mahatonga antsika rehefa zanaka antsika mbola kely dia efa ny lehilahy aza piarana amin'ny lalao amin'ny vehivavy zany, so dia lasa sarisarim-bavy ihany sanatria avelao ny lehilahy samy lehilahy, ny vehivavy samy vehivavy. Satria raha ohatra ka zanaka antsika lehilahy miaraka amin'ny vehivavy be dia be dia lasa sarisarim-bavy ho azy eo izy, dia lasa ohatra ny voaozina izy amin'izay fotoana fa ambelao izy miaraka amin'ny lalao amin'ny lehilahy. Zay no fahatelo. Fahaefatra dia ireo olona mitaly na manao inona moa izy ty, mirandrana amin'ny postisy sy miperika sy ny tisazy dia voaozina ny mpaminany avokoa izy ireo. Ny fahadimy dia
ireo olona mpanamboatra sary sikotra na sary vongana. Ary ny fahaenina dia ireo olona nanao nikah antsoina hoe tahlil. Efa nazavaintsika teo ny nikah tahlil, manao sinema amin'izany fanambadiana izany. Ny fahafito dia ireo olona mikiky volomaso na lahy na vavy, manova endrika izay nameny amin'ny maso manatahala anazy. Ary ny fahavalo dia ireo olona rehefa trapahoriana ka mandrovotra lamba, mikapokapoka vatana, mikika ary manasola ny volony vehivavy anankiray. Ary ny fahasivy farany dia mahakasika ny toaka izay noresantsika teo. Ireo no olona anankisivy nahazozona ny mpaminany sallallahu alaihi wasallama, ka raha sanatria misy amintsika nanao an'izany dia miatalavitra izy. Raha sanatria misy amintsika efa nanao an'izany dia mibeba izy amin'ny Allah. So dia sanatria le hoavinao dia efa tapitra eto ambony tany fa tsy misy no avy mamiratra any ankoatra. Alhamdulillah, tapitra ny fandaharantsika fa nao tatitra kely atsika mahakasika an'izay fotoana elaela tsy ny fakahitantsika zay. Alhamdulillah, atsika tamin'ny andro Arafa nampisakafo an'ireo zaza tamin'izany andro Arafa zany. Atsika rehetrarehetra presque efa nandefasana an'izany video zany. Retsika ihany koa namory ny ondry na baingy hatao fanomezana ho an'ireo zazakamboty ireo, dia alhamdulillah navoavory baingy na ondry anankiefatra atsika ho an'ireo zaza ireo izay avy taminareo amin'ny fanampiantsika. Nisy moa ny olona mitsy nanolotra izy amin'ny anarany dia iny no atolotra an'ireo zaza ireo. Alhamdulillah, vita zany. Fa ialako tsiny moa mbola ho amboariko le video dia ho alefa amintsika satria enjikensika be le inona le fotoanako tamin'ny andro ny vao vita iny dia androany dia efa nandeha voyage dia nandeha après verina, tratra tsy fahasalamana, tratra ny mikohaka lava, tratra ny somary enjikensika ny fiainako zany ny fotoana zany. Dia ialako tsiny fa mbola ho alevako amintsika promesse ireo ondry anankiefatra na baingy anankiefatra izay natolotra antsika n'ireo zazakamboty ireo inshallah, satria amana zany hoe antoka ny fanaovantsika izany zavatra izany. Ary izay rehetra nampanao sorona efa samy nalefa tamin'izy ihany avokoa ny sorona izay nataontsika. Inona ny asa manaraka izay ataontsika? Asa manaraka izay ataontsika dia atsika teo efa niteny hoe isam-bolana atsika mampisakafo ireo zaza kamboty. Isam-bolana atsika mampisakafo ireo zaza kamboty. Ka inshallah raha tamin'ny andro Arafa atsika nampisakafo nampanao iftary amin'izy ireo dia inshallah atsika mity volana manaraka iny dia amin'ny andro Ashura atsika mampisakafo ireo zaza ireo. Amin'ny andro Ashura atsika mampisakafo ireo zaza ireo. Oviana andro Ashura eo amin'ny mois de juillet ho avy io. Zany hoe manomboka zao atsika manomboka rahampitso na rehefa avy eo izay efa afaka mandefa ny participation dia afaka manao, satria ny andro Ashura raha tamin'ny andro Arafa atsika navitrika nanao an'izany karazana ino izy ty fampisakafoana zazakamboty ireo, satria fantantsika fa ny andro Ashura no ny andro Arafa no andro tsara indrindra teto ambony tany, satria io andro izay hamalian'ny Allah doa, satria ny andro Arafa no andro izay tsara indrindra mitovy Lailatul Qadr fa izy amin'ny atoandro. Atsika tamin'iny nazoto nanao participation dia tadidio tsara fa andro Ashura izay ho avy io dia io antsoina hoe andro pahasoavana. Andro pahasoavana izany hoe tamin'ny andro Ashura no nahazahoan'ireo mpaminany betsaka izay mifandimby teto ambony tany ny fahasoavana teo amin'ny fiainany. Ka raha ohatra ka ianao manana karazana hoe olana, problème kely na tsy haiko blocage na inona, amin'ny andro Ashura mifehy manao doa ary mamoaka soadaka fa inshallah tsy maintsy misy résultat, satria io andro Ashura io dia andro pahasoavana teneniny ireo manam-pahaizana amin'ny finoana Islam. Ka inshallah atsika amin'ny andro Ashura
hampisakafo amin'ireo zazakambody. Jereo tsara fa hoe andro ansoano ny fe zay mamafa ny fahotana taona anankiray. Ny fifehezana amin'ny andro ansoa dia mamafa ny fahotana anankiray. Dia raha ohatra ka anao nifehezana voafafa ny fahotana ny taona anankiray, rehefa avy eo ihany koa anao nanao participation na mpisakafo zazakambody fahasoavana hafa, ary rehefa avy eo ihany koa tsy vitan'izany fa ianao mbola inona manana besoin nao, satria ny olombelona rehetra samy manana besoin, ka amin'ny andro ansoa inshallah no ahatanteraka ny besoin nao na ny doan zay nataonao. Maro ny fiainan'ireo mpaminany niova tamin'io andro ansoa io. Ohatra fotsiny omeko antsika ray na roa amin'ireo. Tamin'ny andro ansoa no nandraisany Allah ny fibebahana nataony mamantsika Hawa sy papantsika Adama alayhi salam. Zany hoe rehefa reo nanao fahotana na fahadisoana tao anatin'izany paradisa izany, dia nampidiny ny Allah tetỳ ambony tany, dia nifanena izy ireo tamin'ny andro Arafa teo amin'ny tendrombohitra Arafa, nanomboka teo ireo nibebaka ray volana tatỳ aoriana. Tamin'ny andro Ansura no raisiny Allah subhanahu wa ta'ala ny doan na ny fibebahana zay nataony mamantsika Hawa sy papantsika Adama alayhi salam. Zany hoe novaly nilay zavatra nampitaintaina ny Adama satria nanao fahadisoana voarebireby ny shaitany, ka tsy maintsy mankataka fibebahana amin'ny Allah. Ka tao anatin'ny ray volana tsy nety nivaly ny fibebahana izy ireo, fa tamin'ny andro ansoa, le andro pahasoavana, nanokafany Allah sy nandraisana zany doanza. Io andro ansoa ihany koa nanavotany Allah ny mpaminany Ibrahim rehefa nampidirina tao anatin'ny afo, satria tezitra ireo vahoaka ka nampidirina tao anatin'ny afo lehibe anankiray mpaminany Ibrahim. Fa tamin'ny andro ansoa namonoany Allah n'ilay afo ary nivoaka tao anatin'ny afo mpaminany Ibrahim, tsy may, tsy maty, tsy nizavatra zay nahazo azy. Ka ny andro ansoa nanamarika tantaran'ireo mpaminany zay nifandimby teto ambony tany. Ka raha ohatra ka antsika nazoto tamin'ny fampisakafoanana zazakambody tamin'ny andro Arafa satria za andro tsara indrindra, dia mbola tokony azoto bebe kokoa antsika amin'ny andro ansoa, satria io le andro pahasoavana zay tenentsika teo. Ny andro pahasoavana mazava ho azy dia mitondra fahasoavana ho antsika. Raha anao manana problème, manana tsy haiko inona dia inshallah amin'ny andro ansoa manao doan mifehy, manao doan mampisakafo zaza, isokatra ny doan inona ny karazana problème manao eto ambony tany inshallah. Mametraka 5 minutes atsika satria efa 22h56. 5 minutes ho antsika rehetra raha misy fanontaniana na commentaire na ihany koa resaka mahakasika ny zavatra niresahantsika teo reny inshallah dia ho raisintsika. Ary azadiny ihany koa fa atsika ihany koa dia manana ny le tapis any amin'ny mosquée à Majunga tenentsika iny, ho an'izay indray anjara dia afaka mandray anjara. Ho anao zay hampisakafo zazakambody dia efa afaka mandray anjara koa manomboka androany inshallah. Zay zavatra anankiroa zay zany devoirantsika amin'ity volana juin zay mivadika volana juillet ty inshallah. Azadino ihany koa fa raha ampitso atsika dia manana en direct, satria ny en direct antsika sabotsy sy alahady. Ka raha ampitso inshallah atsika iresaka mahakasika ny soala sy ny fikry na lalàna mahakasika an'izany soala zany, raha ampitso ho tohizantsika le efa ela nataontsika reny inshallah. Ka mamaky ny commentaire zao raha misy anao commentaire, raha tsy misy commentaire dia inshallah zay mbola tiany tany dia miditra amin'ny MP ao amin'ny WhatsApp dia afaka miresaka ihany koa inshallah. Mbola mamerina ihany koa ny fialantsiny satria mikoakoaka tsy dia amin'ny forme tsara, mikoaka nanomboka tamin'ny Indy jusqu'à ankehitriny zany mikoaka dia ialako tsiny raha ohatra ka nanelingelina antsika zay koaka zay tao anatiny en direct antsika inshallah. Tsy misy misy ray ny Gasfière Julie makasitraka indrindra ostazy tamin'ny fampianarana sy fanazavana fa tena mazava tsara. Isorina ihany koa anao Gasfière Julie
tamin'ny fanaranao ihany koa ny en direct antsika na fanarana fampianarana zay ataontsika eto inshallah. Nam izay ihany koa no mandefa commentaire manaraka ho vakiantsika ny commentaire, ary zay mbola tsy nanao partage dia afaka manao partage, mbola tsy nanao j'aime afaka manao j'aime. James Shielo Rakotiniana, assalamu alaikum ustaz. Ipody amin'ny resaka intérêt bancaire, inona ahoana zany ilay mpino islam miasa amin'ny banky reny, anisan'ny voaozina sa hoe rehefa miasa fotsiny tsy maninona azafady? Bon rétablissement ustaz, assalamu alaikum. Nam, raha ohatra ka anao anisan'ilay mpanoratra le intérêt bancaire na mpanao karazany ino izy ty vavolombelona amin'iny dia tafiditra anatin'ny voaozina anao. Fa raha ohatra ka asa hafa asanao dia tsy voaozina anao. Raha ohatra ka hafa no asanao, ohatra anao mety amin'ny caisse, amin'ny caisse, na anao mety tsy haiko sécurité, na anao mety amin'ny tsy haiko inona zay ataonao, fa anao tsy anisan'ilay mpanoratra contrat, tsy anisan'ilay vavolombelona dia tsy tafiditra. Fa raha anao anisan'ny vavolombelona, anisan'ilay mpanao contrat mihitsy 70 millions trosaina dia miverina 80 millions, tafiditra anatiny anao amin'izay fotoana zay. Na Elisabeth Toaly, vehivavy zany tsy mahazo manao pataloha. Normalement vehivavy dia tsy tokony hanao pataloha satria pataloha natokana ho an'ny lehilahy. Normalement zany, maninona zay tsy manao jipo, fa maninona nareo tomany hanao pataloha. Antanio zay, raha tsy hoe pataloha ataonareo anga, pataloha ohatran'ny jipo, zany hoe pataloha ireny malalaka be ireny dia mitovitovy amin'ny jipo ihany izy, tsy maninona. Fa raha pataloha manara-batana mivoaka ny formanao, fenao, dia tsy tokony ataonao zay amin'ny maha-vehivavy mpino islamanao satria mifanohitra amin'ny hijab. Ny hijab dia tsy manara-batana, tsy manify, tsy tery amin'izay fotoana zay. Ka ho anao zany vehivavy manao pataloha dia ataovy pataloha malalaka be ireny. Pataloha malalaka be ireny ohatra ny fa jipo foana izy zany, ireny no ataonao. Elfin Yarimany, za mba mangataka fampianarana doa aminao ustaz, doa isaka juma. Inshallah midira MP zany raha ohatra ka mila an'izay. Adia Halifa, merci beaucoup ustaz, enseignement et bonne nuit avec ta famille. Ya, sotranao Adia Halifa. James Shelio, azafady ustad, moa ve efa mivoaka ny daty ny fifehezana amin'ny mois de juillet io azafady? Mbola tsy mivoaka fa inshallah ho tenenitsika iny eto raha pitso hoe mety ho vina le anshura zany inshallah. Mbola misy fanazavana mahakasika an'io fa manarahanareo ny en direct foana inshallah. Mia Alaya Ramo, ke olo mindrana vola amin'ny banky zany ahoana koa voaozina raha ohatra ka nanao le teneniko teo iny. Raha ohatra ka nanaiky izy nindrana 50 millions averina 70 millions dia voaozina. Na tsy amin'ny banky io fa na amin'olo tsotra nindrana amin'ny zokonao anao dia nindrana 500 000 amin'ny zokonao dia tena zokonao 600 000 na podiananao nanaiky anao, anareo roa samy voaozina. Elisabeth Toaly, mankasitraka ty Europe, mankasitrananao Elisabeth. Elfin Yamin, merci beaucoup. Salma Katizia, jazakallah khair ustaz. Nam Shaira RM, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nam wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nam niresaka anshura teo mbola olazaintsika eto fa na daty fa manarany page ianareo, manarany en direct, manarany zay publication eto satria zao tsy nijery mety ho vina daty ny andro anshura, fa possible any amin'ny le 2 na le 3 tsy haintsika, na mety tsy haintsika le eo amin'ny 3 4 5 eo angambany, 3 4 5 na 6 eo juillet eo zany ninona ny andro anshura inshallah. Fab Nawaf Fabrice, salamu alaikum ustaz zafady, ny vehivavy ve manao rousle janaba tahaka ny lehilahy rehefa avy ny iray tamin'ny vadiny azafady indrindra? Oui,
na lehilahy na vehivavy rehefa nanao ino ty firaisana ranofo izy ireo dia samy mandro, samy misaika zany manao ghusl janaba izy ireo am'izay fotoana zay. Tsy misy hoe lehilahy ihany, tsy misy hoe vehivavy ihany, fa samy manao izy roa zany ary samy voadidy izy roa. Salma Katia Amin inshallah manaraka ustaz. Amina Rokaya jazakallah khairan ustaz. Nam Fazila Olida ka izy io koa voe aefa izy koa voaefa vola io mbola voa ozina fo. Oui, na voaefanao na tsy voaefanao, voaozina ianao. Na voaefanao na tsy voaefanao, voaozina anao am'izay fotoan'izay miresaka prêt bancaire. Haiko manko anareo any Europe any sahirana amin'io zavatra io. Anjarako nampita amin'ny fahalalana fa zaho tsy manery hoe aza manao na manao, fa zaho fotsiny manentana hoe tandremo fa anisan'ny zavatra nahazo nozon'ny mpaminany ny olona manao prêt bancaire zay misy intérêt ao anatiny, zany hoe misy tombony na maka 50 apodinao 70 efa tsy izy zany fanararotana zany abus filazany zany. Yolande Rajona mankasitraka amin'ny fampianarana ustaz. Elfin Yarhim tena mahafinaritra le fampianaranao ustaz, isaoranao amin'ny fanomezana encouragement zany. Mona May salamu alaikum wa rahmatullahi wa ustaz, karakory koa zahay aty tsy maintsy mandeha mametraka vola amin'ny épargne satria rehefa tonga ny fotoana fahafatesana dia mila apody de mila mody any an-tanindrazana ary vola dia misy intérêt. Raha petraka an-trano dia problème raha toa ka misy loza. Mirary fahasalamana ho anao ustaz. Solution raha anao mametraka vola amin'ny banky, efa nandalo tamin'ny manam-pahaizana zany teny zany hoe ahoana iny vola napetraka ao iny. Raha misy zanany zany hoe nametraka 50 millions ao tamin'ny banky de rehefa tonga fotoana après 10 ans ao akan'le vola lasa 70 millions. Le zavatra ataonao le 50 millions alainao 50 millions de 60 le 20 millions le fanampiny iny no antsoina hoe zanabola, iny le antsoina intérêt, iny le 20 millions fanampiny. Nametraka 50 ianao lasa 70, alainao le 50 napetrakanao le 20 tavela iny, na izy iny alainao atolotranao zay zavatra olo fa tsy hoaninao. Misy manam-pahaizana miteny avelanao amin'ny banky any iny 20 millions tavela iny dia 50 nao iny foana raisinao. Misy ndray miteny alève le 20 iny dia toloro ohatra hoe fikambanana mitaiza zazak'amboty na tsy haiko toloro fanamboarana ohatra hoe misy lala simba de lalana simba de iny toloro any iny anamboaran'ireo lalana simba iny, na tsy haiko amenao olona mahanitra tsy haiko ohatrany ahoana, fa tsy alainao nanao zany le izy satria voaozina. Manam-pahaizana tsy mitovy hevitra, so de tsika mieritreritra hoe zany no niteny an'izany, tsy zany no niteny an'izany, fa misy manam-pahaizana notaniana ohatra ny fanontaniany madame Maimouna io hoe ahoana no atao zany raha ohatra ka mihoatra le izy, de teny manam-pahaizana le 50 ihany no nanao fa le fanampiny na avelanao any amin'ny banky na alainao izy iny toloranao olona zay toloranao azy any, tsy ampitrosaina fa tonga de omenao azy any ty anavotany fiainany ohatra sy ny tany. Zay hevitra ny manam-pahaizana zay dia zay mety amintsika zany inshallah. Nam Fabnawaf Fabrice jazakallah khairan ustaz. Fazila Olida ohatra izy koa tsisy intérêt, raha tsisy intérêt ma izy vao maika tsara tsisy problème. Mindrana 50 ianao averinanao 50 vao maika tsara zay, tsisy problème am'izay. Nam inshallah tsika raha ampitso mba hisy en direct karaha ty. Inshallah misy en direct tsika raha ampitso raha ohatra ka tsy tapaka nga jirama zany. Alhamdulillah androany ma nahafapo jirama antsika satria tamin'ny heriny iny dia tapaka jirama. Zaho moa efa niteny foana amin'lereo ampianarina amin'ny groupe hiezaka zany hijery jiro le tena chargeable mazava tsara, de mijery inona moa ty ondulaire mahazaka ny ordinateur satria zaho mampianatra antsika eto mijery ordinateur zany.
amin'ny ordinateur zaho mijery satria anoratra somary mandany fotoana tonga dia amin'ny ordinateur le fahato iny no atao ka miezaka zany manao an'izay zavatra zay zany inchallah miezaka zany zaho hijery an'le jiro chargeable mahazaka tsara no sady misy ondulaire mahazaka tsara le ordinateur na de 2 heures de temps 3 heures de temps tapaka jirama misy en direct atsika inchallah am'izay zavatra zay iezana zay nao an'izay zany inchallah raha ohatra ka nahazo an'izay zavatra zay zaho de manome promesse antsika fa misy foana ny en direct na tapaka jiro na tsy tapaka jiro satria mahazo an'izay zavatra zay fa inchallah iezaka atsika ahazo an'izay zavatra zay inchallah na rasmi anisa inchallah na mirary fahasalamana tsika jiaby mpanaraka page ty inchallah zay ngamba no fandaharantsika fa 23h08 dia inchallah tsika hotaperintsika eto fa zila olda farany misotranao nanome korana tsara amin'ny misotranao nanome korana tsara aminay oustaz inchallah nam zay zay wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mbola misy fanontaniana ihany Jean Fide ahoana zany sarin-javatra somanjaza reny efa sary sikotra mila fantantsika le sary sikotra tenentsika teo hazo kakazo anankiray dia sokirina natao sary sikotra sculpture moa fiteny azy amin'ny teny français na statue zay no izy statue na sculpture sculpture tsy haiko zaho tsy mahay français tsara zany reny zany no tenentsika teo misy moa ampahany amin'ny manam-pahaizana teny eny hatramin'ny popety tafiditra anatiny zany hoe rehefa anao misy zanaka raha misy popety dia rehefa andeha atory avela ho any amin'ny toerana lavitra anao any ny popety na tsy haiko nonorsa tsy haiko iny teneny manam-pahaizana tafiditra ao anatiny izy ireny fa manam-pahaizana tsy mitovy hevitra dia rehefa tsy mitovy hevitra dia aloha mba miala n'le tsy le inao ty mba tsy hanananao doty amin'le izy kaza raha misy nonorsa anao raha misy popety raha misy sary vongana na sary sikotra dia avelao any an-tokotany mba tsy siany problème tsy voatery nao matory miaraka amin'ny nonorsa tsy voatery zanakanao matory miaraka amin'ny popety avelao any an-tokotany any zany le zavatra na ampidirao anaty gony dia le faso any ambadika ambanin'ny lakozia any na karaha voaozina iny tompom-bola iny oustaz moa ve tsara ho an'ny mahanitra izany atahorako sao dia sao zao roa ahazo azabo satria haiko vola maloto iny tombony avy amin'ny banky iny nefa mbola omeko mahanitra fanontaniana ihany iny oustaz nam le zay teninao zay efa napetraka amin'ny manam-pahaizana dia misy manam-pahaizana miteny ijereo tsara raha ohatra ka anareo mahay fa akamarozan'ireo ONG internationaly izay miaina ankehitriny matetika zanabolan'ireo mpino silamo any Europe amin'ny banque suisse tsy haiko aiza no omenan'izy ireny dia lasa inona amin'izay zavatra mandalo dia lasa le zanabola le intérêt-ntsika silamo ohatra ireo Arabie Saoudite Dubai tsy haiko lereo arabo misy vola qatarien sy ny tarindreo mametraka vola reo amin'ny banque suisse na tsy haiko amin'ny banque aiza dia anatin'ny 10 ans raisina amin'izay vola misy zanany maro any dia iny zany iny natolotra ny ONG international reny dia le reny ONG international reny amin'izay matetika mampiasa azy iny omenany reny fikambanana za tsy tonona rano fa fikambanana piay zazak'amboty fikambanana tsy haiko inona dia lasa reo indray no miana azy misy ampahany amin'ireny vola reny koa atolotra n'le pays izay mpanamboatra arma sy ny tariny reny ka teneny manam-pahaizana hoe au lieu d'izy dia atolotra n'ireny fikambanana na pays anamboarana arma dia aleo zany raisinao mba omenao olona sahirana hevitra manam-pahaizana zany tsy voatery ho marina
ary zao ihany koa tsy voatery marina zavatra teneniko fa raha ohatra ka anao zany matahotra hoe azahoanao adabo iny apetrao amin'ny banky any fa 50 million ao ihany no raiso 20 million apetrao amin'ny banky de zay nova amin'ny banky azy any zay nova amin'ny banky azy am'izay fotoana zay de anjarantsika zany mandinika an'izay zay zany no tenin'iza reo manampahaizana amin'ny finoana islam nam merci beaucoup demain inchallah janvidy ary ahoana koa amin'ny finoana antsika ity momba ny sarim-bavy sy sarinday naturel reny tsy misy sarim-bavy sy sarinday naturel vandy zany tsy misy sarim-bavy sy sarinday naturel safidy io zay le tegniko amintsika hoe anareo ray aman-dreny ny zanakareo rehefa izy zanakareo rehefa izy mbola kely iny dia ny lehilahy ataovy miaraka amin'ny lalao amin'ny lehilahy ny vehivavy miaraka amin'ny lalao amin'ny vehivavy fa aza tambatra miaraka amin'ny lalao izy ireo satria ny fiarahan'izy ireo amin'ny lalao ohatra lehilahy raiky ny fangaro amin'ny vehivavy 5 miaraka ny lalao de automatique le lalao ataon'ireo zaza 5 reny no arain'ity lehilahy anankiray ty de lasa ohatra ny sarim-bavy manao tsokonina azafady manao tsokonina manao tsy haiko lalao popety manao sary kisaly manao salovana satria vehivavy 5 manodidina anazy izy ray de lasa iny izy tsy mahita soman'ny lehilahy na ihany koa misy zanakanao lehilahy 5 de vehivavy ray de lasa misoma eo izy de lasa inona lasa soman'ny lehilahy koa anao tony de lasa mitifitra basy flèche d'or tsy haiko inona anao tony de lasa ohatra ny lehilahy sarin-da koa le vehivavy zay zany efen'le fitezaintsika azy tamin'ny mbola kely no mahatonga azy teneninao naturel zany tsy misy olona sarin-da naturel na sarim-bavy naturel fa safidipony io na vokatra ny fitezain'ny ray aman-dreniny azy ka mila tandremana mpaminanina miteny tamintsika rehefa feno fitoana ny lahy sy vavy de sarahana fandrina ka manomboka amin'ny fitoana iny ihany koa de sarao ny kilalaon'ny lahy sy ny vavy ny lalao sabaka tsy haiko milalao inona mozy ty tsikonina milalao tantara tsy haiko ny vato dibodanse tsy haiko ninona iny ny lehilahy fa lehilahy koa misy lalao inona mozy ty gargary pneu stobile kely avion tsy haiko tifitifitra reny no lalaovin'ny lehilahy koa mba hiavaka tsara izy am'izay fa mba tsy hahatonga zanaka antsika sarim-bavy sanatria mety misy avy amin'ny fitezaintsika na tonga zanaka antsika sarim-bavy taitra anao rehefa lehibe ahoana ty zaza ty lasa pelaka lasa pede lasa tsy haiko inona satria le fitezainao tamin'ny mbola kely fitezainao azy ampanarahanao vehivavy izy mandeha ty mandeha ry tsy haiko inona iny miaraka mipetra de lasa sarim-bavy automatique izy zay zany le inona le tiantsika tena lava le fandaharantsika ialako tsiny amin'ny fahalavany inshallah raha ampitso atsika manao en direct hafa koa alefantsika eto piba raha ampitso amin'ny 5 amin'ny enina eo hoe inona ndray sujet ho raisintsika raha ampitso inshallah manasantsika foana hanao an'izany azadino participationtsika amin'ny fampisakafoana zaza amin'ny andro Ashura izay tsy ho ela dans 10 jours zany zavatra zany dans 10 jours atsika ampisakafo ny zaza ao anatin'izany inona mozy ty Ashura zany andro pahasoavana io raha tianao feno fahasoavana ny anao de mandraisa anjara anao amin'izany participation zany wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh